Halleloja. Aoka toky azany fonao. Isan'ny sambany zao vao tonga eto androany. Vao androany mihitsy vao tonga eto. Taiza koa? Tonga soa daholo a. Tonga soa daholo a iara amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny tompo hamoky antsika, tompo hiteny amintsika. 1er octobre avy androany. 2 octobre androany. 2 octobre sahady. Mandeha be ny fotoana. 2 octobre sahady a. Tena tsy hitahitantsika ny fandehan'ny fotoana. Vetivety kely dia farana indray ny taona. Tonga indray ny 2017 a dia mandeha hatrany hatrany a, mandeha hatrany hatrany a ny fotoana iray manontolo. Fa fantaniana tena tia miaraka amintsika. Malala ny fotoana an'Andriamanitra ve tsika? Malala ny fotoana an'Andriamanitra ve tsika ary manaraka ny fotoana an'Andriamanitra ve tsika? Mitovy amin'ny famantaran'andron'Andriamanitra ve ny famantaran'andronao? Zay ny zavatra tena zava-dehibe mila mipetraka. Mitovy amin'ny famantaran'andron'Andriamanitra ve ny famantaran'andronao? Fa sao ny Andriamanitra efa 12 alina, ny anao mbola 12 atoandro. Zava-poana dia zava-poana ny zavatra rehetra tao tany. Zava-poana dia zava-poana ny zavatra rehetra tao tany. Mandalo daholo izao rehetra izao. Fa raha dify ny fampakarana rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny raha lanitra ianao dia maty antoka indrindra. Maty antoka indrindra. Na naketo ambobo ao foana azy ianao. Na mamontsy ny fotoana eto foana ary ianao. Na manao asa fanompoana ary ianao. Na mivavaka be ary ianao. Fa raha tsy miara-miakatra amin'ny Jesosy ianao rehefa tonga eny amin'ny raha lanitra Jesosy, faty antoka. Faty antoka. Sady tsy nanaraka ny fiangonana rehetra no miampy ny fahoriana sy fijaliana eto tany. Raha lahy sy anabavy izay rehetrarehetra manaraka an'izao fotoana izao. Aiza ho aiza ianao. Aiza ho aiza ianao. Aiza ho aiza ny tongotrao. Aiza ho aiza ny fonao. Efa ao amin'ny Jesosy Kristy tompo ve? Efa hiditra, efa ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ve ny misy ianao? Fa ny zanak'Andriamanitra, ny kristianina, raha antanina hoe ho avy Jesosy eny amin'ny raha lanitra vonona ve ianao? Tsisy tokony fisalasalana zany raha tena zanak'Andriamanitra ianao. Halleloja. Tsisy tokony fisalasalana zany. Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy hoe tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy ka tsy hoelohina. Zay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay ka tsy hoelohina fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Firy isan-jatony izay milaza ho kristianina no samy joro amin'ny fahatsorana ary tena amin'ny fahamarinana hoe mandray ahy Jesosy rehefa ho avy eny amin'ny raha lanitra izy. Tsy firehareana zany. Tsy firehareana mihitsy zany. Fa mila azonao antoka zany. Mila azonao antoka zany hoe hiara-hiakatra amin'ny Jesosy eny amin'ny raha lanitra ianao rehefa hiverina izy. Ary zay ny antony fotoana rehetra eto isaky ny misy fotoana dia ny mampiomana antsika hoe Jesosy io hiverina eny amin'ny raha lanitra. Fa rehefa hiverina eny amin'ny raha lanitra io Jesosy io aka fiangonana madio, fiangonana masina, fiangonana tsisy petipetina, fiangonana tsisy fiketronana, fiangonana be voninahitra ho azy. Izy zay fiangonana zay, izaho sy anao zay. Mampametra-panontaniana be da be ny zavatra misy eto amin'izao tontolo izao. Zavatra misy amin'ny fiainana isan'andro isan'andro. Fa tsika tsirairay avy mila mananantoka ny amin'ny fiainana mandrakizay. Mila mananantoka ny amin'ny fiainana mandrakizay. Jesosy manafaka. Mila mananantoka ny amin'ny fiainana mandrakizay. Azonao antoka ve zany fiainanao mandrakizay zany miaraka amin'ny Jesosy. Lazaiko teo hoe aingana be ny fotoana, mandeha aingana be ny fotoana, mandeha aingana be ny fotoana. Dia zao mihitsy vavaka nataon'ny Mosesy hoe mampianaranay anisan'ny andronay mba hanananay fo endry. Mampianaranay anisan'ny andronay mba hanananay fo endry. Salamo 50.
andininy faharoambe folo fa raisitsika ry amin'ny andiny faraiky ambe folo manomboka vavakitsika salamo fa sy folo andininy faraiky ambe folo iza no mahafantatra ny herin'ny fahatezeranao sy ny fahaviniranao arak'izay tokony ho fahaorana anao iza no mahafantatra ny herin'ny fahatezeranao sy ny fahaviniranao arak'izay tokony ho fahatahorana anao fanontaniana mipetraka zany tamin'ny herindroany tsika nomen'ny tompo an'le fampianarana hoe tsy hoe Andriamanitra de fitiavana foana voaraintsika tsara ve ny afatra iny ary ny tenin'Andriamanitra eto de mbola mametraka indray Mosesy nanolatra n'io salamo io de ozy Mosesy hoe iza no mahafantatra ny herin'ny fahatezeranao sy ny fahaviniranao arak'izay tokony ho fahatahorana anao Mosesy laza mihitsy hoe iza mahafantatra ny fitiavanao iza mahafantatra ny fitiavanao sy ny fandeferanao sy ny fahalefahanao sy ny famoram-panahinao fa i Mosesy de nanontany iza no mahafantatra ny herin'ny fahatezeranao sy ny fahaviniranao arak'izay tokony ho fahatahorana anao mampianaranay anisany andronay azonay foendry Mosesy nalala tsara n'Andriamanitra Mosesy nalala tsara n'Andriamanitra ary ny fahalalany Mosesy an'Andriamanitra de le Andriamanitra entitra le Andriamanitra manana fahefana le Andriamanitra velona le Andriamanitra tsy azo vazivaziana zay nafantara Mosesy an'Andriamanitra ary zay mihitsy satria rehefa tonga ny fotoana ka iaona ny zanak'Israely tamin'Andriamanitra teo atendrombohitra tsy tonga de niona teo ny eo mbola nisy fiomanana 3 andro mbola nisy fiomanana elaela aloha zay vao niona tamin'Andriamanitra teo atendrombohitra fa rehefa niona tamin'Andriamanitra teo atendrombohitra tsy vazivaza niona amin'Andriamanitra zany tsy vazivaza niona amin'Andriamanitra zany fa rehefa niona tamin'Andriamanitra teo atendrombohitra inona ny zavatra nisehon'Andriamanitra kotrika tselatra ohatrany ahoana mahazo antsika rehefa tonga ny fotoanan'ny fahavaratra amin'ny kotrika sy ny tselatra misy tena hidina mafy mihitsy io ridao io matahotra mihitsy matahotra mihitsy andro e vorana kely fotsiny zany tsy haiko volana novambra sa desambra manafaka anao Jesosy androany misy olo vahan Jesosy maromaro eto ary misy fanatsy faly eto fa alatsaka indray ny tenin'Andriamanitra matokian Jesosy ianao fa za matahotra eo Jesosy ary Jesosy rehefa mandefa ny teniny Jesosy miasa ary manafaka ny olona fa rehefa niona tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely kotrokotroka tselatra nitritra mihitsy ny tany zany Andriamanitra rehefa miseho raha lasaina bavy tsika tsirairay avy Andriamanitra mahatahotra io Andriamanitra lehibe io Andriamanitra feno fahalebiazana sy hery io tsy taka le Andriamanitra atao kilalao am'izao fotoana tsy taka le Andriamanitra vazivaziana sy anaovana zay tiana atao am'izao fotoana ny heritreretan'ny olona azy fa Andriamanitra tsy miova omaly Seigneur mandrakizay Jesosy Kristy ny anarany de ny afarany de ozy ny zanak'Israely zay tsy eona amin'ny Andriamanitra tsony aleo ianao ihany makany mba solo tenanay de be da be ny ohatr' zany am'izao fotoana be da be no miteny ohatr' zany hoe mifavao anay mba tsarovy ambavaka any mba eto ambavaka zao salamy zao mba teneno zao solo tena fa za miteny aminao fa amin'Andriamanitra tsy solo tenanao zany ianao no mila miseho anatrehan'Andriamanitra ianao no mila miseho anatrehan'Andriamanitra ary vavaka natao Mosesy de ozy Mosesy hoe mampianaranay anisany andronay mba haninona mba azonay foendry ataoko hoe zay ny afatra tsara apetraka amin'ity androany ity ho antsika tsirairay avy reo ray aman-dreny tanora ankizy zavatra de tavin'ny tompo amintsika foendry ny foendry ny foendry ny foendry de ozy ny oabolana hoe anaka raha endry ianao de falo ny foko anaka raha endry ianao de falo ny foko inona mifanohatra am'izay raha maditra ianao raha madipo ianao raha miodinamiko ianao raha manda ay ianao de maninona ny foko malahelo ny foko
maratra ny foko. Androany Jesosy tena te hametraka amintsika mihitsy androany hoe io fo io manahoana, io fo io manahoana. Ho avy Jesosy eny amin'ny raha lanitra, manahoana ny toe-ponao, manahoana ny toe-ponao. Halleloja. Ho avy Jesosy, manahoana ny toe-ponao. Fa zay vavaka napetraky Mosesy, mampianara anay anisany andronay mba ahazonay fo endry. Misy endry mamitady an'Andriamanitra ve? Misy endry mitady an'Andriamanitra ve? Misy endry tena hoe matahotra fahotana ve? Matahotra ny anota ve ka miodina tsy anota? Fa akaiky Jesosy te viverina. Tiako ampifanay ten'Andriamanitra zay amin'ny Isaia 1:20. Isaia 1:20. Isaia 1:20. Isaia 1:20. Fa minaninany amin'ny loza anjoany Edoma. Misy miantso ahy any Seira manao hoe ry mpiambinao toy ny alina moa izao. Ry mpiambinao toy ny alina moa izao. Dia hoy ny mpiambina, avo ny maraina, avo koa ny alina. Raha mbola tany ianareo dia manontany ihany, ka avy miverena. Ka avy miverena. Toy ny alina moa izao. Zay ny fanontaniana apetraka tamintsika teo, mitovy amin'ny famantaran'andron'Andriamanitra ve ny famantaran'andronao. Fa za milaza aminao fa amin'ny tontolo ny fanahy, fa tsy amin'ny tontolo ara-nofo hitantsika izao mazava be ny andro, mihatsara ny andro mibalika, fa amin'ny tontolo ny fanahy efa maizina ny andro, efa maizina ny andro, efa alina ispito. Ary ahoana rehefa alina ispito dia ahoana? Inona zavatra mitranga rehefa amin'ny alina ispito? Matsaka ny ratsy dia maninona ihany koa? Tsy mahita tsony dia maninona koa? Dia matory dia maninona ihany koa? Tsy miasa tsony ny olona dia maninona ihany koa? Raparapa anaty aisana dia maninona ihany koa? Oh, re olona rehefa tonga ny alina dia ahoana ozy izy dia ao Matio 5:20, indro mipapakatra. Indro mipapakatra ozy izy. Eo tsy miasa tsony, eo matory, eo zao rehetra zao, fa Jesosy mihitsy niverina. Jesosy mihitsy niverina raha lasaina bavy. Rehefa mamaky ianao ny Matio 5:20, ny amin'ilay virjiny samy natory izy 10, satria naharitrela mipapakatra. Dia rehefa tonga ozy izy mamaton'alina, dia nisy feo ny kikika ny teny hoe indro ny papakatra. Indro ny papakatra. Zany eo amin'ilay alina maispito, eo amin'ilay atorin'ny olona, eo amin'ilay isin'ny olona miraparapa anatin'ny aizina, amin'iny mihitsy Jesosy no tonga. Amin'iny mihitsy Jesosy no tonga. Ary zao ora sy fotoana zao zany. Sao dia veritsika fa milamina zao fiainana zao. Sao dia veritsika fa milamina zao fiainana zao. Tsy fantatro ny fahitanao azy, fa manaraha kely vaovao. Manaraha kely vaovao. Manaraha kely ny toe-javatra eto Madagasikara fotsiny. Ray andro ny angatahanao mba hanarahanao vaovao hoe fa ataoko mihitsy fa hiteny ianao hoe tsy milamina tsony zao fiainana zao. Ady any Moyen-Orient, any Proche-Orient, ady na eto Madagasikara ary, ady any Afrika. Misy tsy fandriam-pahalemana, misy von'olona tsy milamina tsony ny tany. Dia efa akaiky Jesosy raha lasaina bavy. Aza mieritreritra ny andamina an'io. Aza mieritreritra ny andamina an'io, fa efa faminaniany ny tenin'Andriamanitra io. Faminaniany ny tenin'Andriamanitra io tsy maintsy mandroso. Tsy maintsy mandroso io. Ny ratsy dia mbola akabahana foana. Ny ratsy dia mbola akatoerana foana. Ny famaizinana mbola aizina foana. Fa arakaraky ny irisoany io amemaizina ho avy amin'izay Jesosy.
arakaraky ny sony io ame maizina arakaraky ny mampisavorovoro eto tany ka tsy ahitan'olona tsony ny filaminana fa laha ny aiky daholy ho avy amin'izay jesosy. Halleloia. Ho avy amin'izay jesosy. Inona ny fanantenana ao anatinao? Inona mampifaly anao rehefa eritreretinao? Inona ny zavatra mampanitona anao sy mahamaiky anao sy zavatra tena hoe ifatohanao amin'izao fotoana izao? Fa ny zavatra mila ifatohanao, mila mahamaiky anao, mila tena maharototra anao dia io mariazinao miaraka amin'i Jesosy. Halleloia. Manahoana ny fahamaizan'ny olona andeha hanambady? Manahoana ny fahamaizan'ny olona rehefa andeha hanambady izay efa nanambady? Herintaona mahery dia fomanina. Homanina miperatra, homanina ny akanjo, tsy afa-po amin'ny akanjo rehefa tetezina daholo ty mpanao akanjo rehetrarehetra ty. Homanina ny toerana izay anaovana ny fiarahana amin'ny sakafo, tsy afa-po amin'ny toerana ray fa tetezina daholo izao rehetra izao satria misy inona? Hisy apakatra raha vehivavy. Ary rehefa hisy apakatra raha vehivavy, homanina tsara daholo mba amin'ny fahatsarana sy amin'ny fahalebiazana. Raha lasaina bavy ianao izay nandray an'i Jesosy, ianao no antsoina hoe fiancé an'i Jesosy Kristy. Mba fiancé miomana ho amin'ny fampakaran'i Jesosy Kristy ve ianao? Halleloia. Fiancé miomana ho amin'ny fampakaran'i Jesosy Kristy ve ianao? Dodina ve ianao hoe ho avy izay Jesosiko izay? Halleloia. Dodina ve ianao hoe ho avy izay Jesosiko izay? Faly be raha ohatra ataonao hoe Jesosy Q. Asianao Jesosy Q ery amin'ny ilany ery. Fa zany dia tavin'ny Jesosy raha lasaina bavy, olona tia azy. Olona saro-piarony aminy, olona tsy te hanao ampalahelo an'i Jesosy, olona manana foendry. Iza no manana foendry amin'izao fotoana? Fa Jesosy Kristy dia niteny mihitsy ao amin'ny Isaia hoe adala ny oloko. Adala ny oloko, zaho tsy mba fantany, zaza tsy misy saina izy ary tsy manam-pahalalana. Raha ny anao ratsy dia endry izy, fa ny anao soa kosa tsy fantany. Andriamanitra no miteny an'izany. Andriamanitra no milaza an'izany afatra zany, adala ny oloko. Izao tsy mba fantany, zaza tsy misy saina izy sady tsy manam-pahalalana. Raha ny anao ratsy dia endry izy, fa ny anao soa kosa tsy fantany. Fiangonan'i Jesosy Kristy toy nalina moa izao. Aiza ho aiza ny misy anao? Vonona ve ianao raha zao ny départ? Vonona ve ianao raha zao ny départ? Raha tsy zao ny départ fa mbola afaka fotoana ho avy rehetra, vonona ve ianao? Fa zany ny fanontaniana mila voavalintsika tsirairay avy indray androany. Zany ny fanontaniana mila voavalintsika tsirairay avy androany. Fa ny olona hiara-hiakatra amin'i Jesosy Kristy eny amin'ny laon'ny lanitra dia ny olona manana foendry. Ary le olona niara-niakatra tamin'ilay mpapakatra rehefa mamaky ny Matthieu 5:20 tsika dia le 5 inona ny lazana azy? Endry. Fa ny 5 inona taraiky? 5 adala. Fa samy inona daholo reo anankifolo reo? Samy virgine daholo reo folo reo. Inona dikan'izay virgine zay? Samy natsoina hoe fiangonana. Samy natsoina hoe kristianina. Samy natsoina hoe mpivavaka. Samy natsoina hoe samy nahay an'io baiboly io daholo. Samy mahalala an'io, samy mahafantatra an'io. Fa raha androany tonga Jesosy eto, folo no voalaza fa fofombadina. Fa tamin'ilay 5 niakatra. 50% zany. Raha ho avy Jesosy zao ora sy fotoana zao, 4% amin'ny ato amin'ity trano ity miakatra. 4% miakatra. 5 natory, 5 niakatra. Ary miteny koa ten'Andriamanitra ny fanoharana lazain'i Jesosy hoe isy 2 ao am-pandriana, ny ray ho raisina, ny ray ho avela. 4% miakatra, 50% miakatra. Isy 2 any an-tsaha, ray ho raisina, ny ray ho avela. Isy 2 ao an-tanàna, ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Raha lasy anabavy, ny miakatra dia ny olona manana foendry. Ny ara-miakatra amin'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra dia ny olona manana foendry. Manahoana ny fonao? Ary io fo io tsy hitan'ny olona io. Savy ianareo mahita ny foko? Miafinao ambadika eo ny fonao. Miafinao ambadika eo ny fonao. Zay le lazain'ny lalamisa tamin'la sabotsy, tamin'ny lahadiny hoe ravina maitso fotsiny. Ary rehefa ravina maitso zay misy zavatra hafahafa fa tsisy vo. Miafinao ambadika eo ny fonao. Jeremia 7:12.
ny fo dia manana aretina tsy azo tranony. Ny fo dia mamitaka mihoatra ny zavatra rehetra ary manana aretina tsy azo tranony. Iza no mahafantatra ny fo? Izao Jehovah mahafantatra ny fo sy ny vo. Izao no mandinika ny fo sy ny vo. Dia inona ny toyany? Mba Jeremia 7:10 raiso kely zay tenin'Andriamanitra zay. Halleloja. Mba hanome amin'ny olona rehetra araky ny alehany avy. Jeremia 7:7 ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo tranony. Iza no mahafantatra ny aminy? Izao Jehovah no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo, mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany avy dia araka ny vokatry ny asany. Araka ny vokatry ny asanao no amalian'Andriamanitra anao. Araka ny vokatry ny asanao no amalian'Andriamanitra anao. Araka ny alehanao no amalian'Andriamanitra anao. Aiza no alehanao? Inona no ataonao? Inona ny vokatra ampiseho amin'ny fiainanao? Fa Andriamanitra mamaly araka ny tsirairay avy. Ara zavatra tedavy ny tompo ny olona manana fo endry. Ny olona manana fo endry. Dao jerentsika izay hoe fahendreny zany. Inona moa zany fahendreny zany? Ny fahendreny zany dia ny fahatarana an'Andriamanitra. Mifandray zany zay. Rehefa hoe fahendreny zay araka ny Baiboly. Rehefa hoe fahendreny zay araka ny Baiboly dia ny tiany tenin'Andriamanitra lazaina amin'ny fahendreny zay dia le fatahorana an'Andriamanitra. Ny fatahorana an'Andriamanitra no fiandoham-pahendrena. Azay mahatonga Mosesy milaza ao amin'ny salamo io hoe iza malala ny fahalebiazanao, ny fahatezeranao mba atahorana anao. Raha fantatrao ny herin'io Andriamanitra io, raha fantatrao hoe ny fofonain'io fotsiny dia mandrava n'ity zao tontolo zao ty, dia ho endry ianao. Raha fantatrao hoe io Andriamanitra io tsy azo vazovaziana rehefa tonga ny zanak'Israela anatana teo aminy kotroka sy tselatra ny nahazo azy dia ho endry ianao. Fa ny akamaroan'ny olona amin'izao fotoana tsy mahalala an'io fahalebiazan'Andriamanitra io, tsy mahalala an'io herin'Andriamanitra io, tsy mahalala an'io le fahamarinan'Andriamanitra io. Hanika lasa mianiany amin'Andriamanitra. Hanika lasa mianiany amin'Andriamanitra. Ary eo am-pitoriny eny dia misy teny mihitsy hoe saingy tsy valiana vetivety. Saingy tsy valiana vetivety ny ratsy ataon'ny olona dia izay mahatonga azy mbola miziriziry amin'ny fahotana. Zany hoe zavatra ataontsika io zany tehirizitsika ao fa tonga ny fotoana rehefa avy eo amoanana io dia hitsaran'Andriamanitra atsika tsirairay avy. Raha lasaina bavy manahoana ny toe-ponao, any mipetraka ny fanontaniana. Any mipetraka ny fanontaniana rehefa andeha hifidy ny mpanjaka ny fidianana ny Davida dia tsy resaka akanjo tsara tarehy, tsy resaka gabaria fizika, tsy resaka fahalalana ara-tsaina, fa inona no nahatonga ny Davida ho lany? Ny fidian'Andriamanitra. Inona nahatonga ny Davida fidian'Andriamanitra, lanin'Andriamanitra? Mihoatra ny rahalahy ndretraretra teo, rahalahy ndretraretra teo bôgôsy, lehibe, ranjanana, manana maizy azy daholy. Davida rery ny tany am-piandrasana ondro-tany sy ny raharahiana. Rehefa tapitra ny tetezina daholo leo rahalahy Davida reo, tsy hisy mihitsy teo le avy amin'Andriamanitra. Dia ozy nantaniana ny rahalahy dia hoe nantaniana koa ny dadany Jese hoe aiza zay daholo ve ny zanakao. Dia nambaniana mihitsy Davida hoe misy any fa any atsaha any miandry any rondry any. Fa iza no fidian'Andriamanitra? Davida no fidian'Andriamanitra. Satria naninona fidian'Andriamanitra Davida? Davida nanana ny fon'Andriamanitra. Nahita olona araka ny fo koa ozy Andriamanitra. Nahita olona araka ny fo koa. Ny n'Andriamanitra zany io fo io zava-dehibe aminy. Io fo io zava-dehibe amin'Andriamanitra. Dia ny zavatra hita teo raha mamaky sika le Jeremia dia ozy hoe ny fo dia manana aretina tsy azo tranony. Inona zany ny azo ataoko efa tsy azo tranony? Dia ahoana toy any? Farany eto zany toroteniko. Fa kay tsy azo tranony ity fa mirafintsika zany. Dia mba anaova samy ho hita eo zany aloha e. Fo dia manana aretina tsy azo tranony.
zay mihitsy nylazay ny tenin'andriamanitra fa zao nylazay ny tenin'andriamanitra andray eo amin'ny lohabolana anaka atolory amin'ny fonao mahay manasitrana an'io dia andriamanitra ihany mahay manasitrana an'io dia Jesosy Kristy ihany manahoana ny toe-ponao manahoana ny toe-ponao fa zay miara hiakatra amin'ny Jesosy Kristy dia zay manana fo endry fa rehefa nandalo teo ireo rahalany Davida ireo marina ireo fa tsara bika tsara endrika mety nanapahalalana ireo satria hebreo fa tsy nilain'Andriamanitra zany raha lasaina bavy tsy nilainy zany ary zay mihitsy nylazainy tamin'ny mpaminany hoe aza mijery ny tsanganana ianao aza mijery ny miseho ety ivelany ianao fa ny olona mijery ny ety ivelany fa Andriamanitra mijery ny ao am-po Andriamanitra mandinika ny ao am-po Andriamanitra mampatatra ny ao am-po isan'andro san'andro midoboka io fo io midoboka io fo io isan'andro san'andro manana faniriana io fo io isan'andro san'andro manana fietsehana io fo io isan'andro san'andro manana ny eritreretiny ao io fo io dia zay foana le lazana hoe raha ohatra moa ka mikaroka ny olombelona ka branchena amin'ny ordinateur amin'ny fonao dia atao sur écran géant inona no ambara amin'ny fonao ao fa ohatr'izay io amin'Andriamanitra tsika olombelona tsy mahita an'io fa Andriamanitra manatsatoka an'io amin'ny écran-ny any an-danitra any dia hita ny fonao hoay zany teopony any hoay zany fony zao hoay zany fony ry hoay zany fony zao zao raha lasana bavy mampianaranay anisany andronay mba hanananay fo endry matahotra an'Andriamanitra mifandray izay ny fatahorana an'Andriamanitra ny fiandoham-pahendrena inona ny rakitra ao am-ponao ao fa zay rakitra ao am-ponao ihany navoakanao raha misy olona tonga ao an-tranoko tsy afaka moka zay tsy ananako tsy zay dia zay ananako ao ihany ny avokako zay ananako ihany ny avokako ary ianao koa raha tonga eo anatrehako raha tonga eo anatrehany tsirairay avy zay anananao ihany no voaka ao anatinao ao vakio kely ny Matthieu 12 andininy fatelo amin'ny telopolo Matthieu 12 andininy fatelo amin'ny telopolo koa ataovy tsara ny azo mba mivony na ataovy ratsy ny azo mba mivony fa ny vony no ahafantarana ny azo rita aranaky ny mena rana ataonareo izay ratsy fanahoana no fahay miteny zavatra tsara rita aranaky ny mena rana ataonareo izay ratsy fanahy ahoana no miteny zavatra tsara fa avy amin'ny habeany ao am-po no hitenenany vava ny rakitra tsara no amoahan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara ary ny rakitra ratsy kosa no amoahan'ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy mazava amintsika izany teny zany arakarak'izay voarakitra ao aminao arakarak'izay mipirina ao an-tranonao ao arakarak'izay mipirina ao am-ponao sy ao aneritreritra ao ao iny ihany mivoaka eo amin'ny vavanao avy eo ary hoy ny voalaza mbola mitoy amin'le Jeremia teo ihany ity ary lazaiko aminareo fa ampamoahana ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony fa ny teninao no hamarinana anao ary ny teninao no hanamelohana anao manahoana ny toe-pontsika zay ny tena zava-dehibe mivavaka tahaka Mosesy ve tsika mivavaka tahaka Mosesy ve tsika mampianaranay anisany andronay zany hoe raha efa tena dinihana zany le izy miankina amin'le fanisanao andro no manino ny toe-ponao rehefa ozy ianao hoe sy mola vao maraina be zao hoe amin'ny enina maraina ola misy fotoana dia tsy haiko ataonao daholo zay atao ozy ny ao amin'ny mpitory teny hoe mifaliry zatovy dia mbola tanora ianao dany ataovy daholo zay mahafaly ianao zay jereny masonao dia andehano zay mahafinaritra ny fonao dia ataovy mandehana ataovy daholo zany rehetra zany fa fataro hoentin'Andriamanitra ho tsarainy ianao amin'ireny rehetrarehetra zay hoentin'Andriamanitra ho tsarainy ianao amin'ireny rehetrarehetra zay ary zay no mahatonga le izy mifandray hoe mampianara anay anisany andronay mba hanananay fo endry rehefa fantatrao fa foy ny andronao dia inona no ataonao io makoa manaingana mihitsy ianao ny olona rehefa marary zay mitaditady ho faty zay mitady an'Andriamanitra haingana mihitsy lasa mivavaka ho azy lasa mazoto mivavaka lasa mazoto manatona zao zao satria fatany fevakaiky ny androny fa ny olona raha vao mola eritrerina sy tanora sy izao miliba fahafatesana nefa tsy mampitandrina sy tsy mampilaza anao
fa Andriamanitra ny tompony zavatra rehetra. Zao lazaiko anao mampianarana anisan'ny andronay ny andronao dia voasoratra hoe 20 taona raha tahiny mateza. Raha mamaky ianao amin'io Salamo 7 io dia ohatran'ny toromaso ny andronao. Toromaso zany tsy hitahita kory ianao dia tafafo. Tsy zay. Dia ohatr'izay ny ten'Andriamanitra fo io. Hoaran'ny ten'Andriamanitra mihitsy tahaka ny zavona ny fiainantsika. Tahaka ny ahitra ny fiainan'olombelona. Maina ny ahitra, malazo ny vono, manidina izy. Maina, mora mandalo. Zavona ihany areo ozy Jakoba izay miseho vetivety. Raha fatatsika izay, mombamomba antsika izay hoe zavona ahako, ahitra ihany ahako. Fatatsika hoe toromaso fotsiny ahako. Dia ozy tsika hoe tsisy antony ty fiainany ty. Aleo miaina amin'ny fahendrenao amin'i Jesosy. Mampalahelo ke raha lasaina bava mahita an'ity zao tontolo zao ty, indrindrandrindra faraparan'ny volana zao, efa voalohan'ny volana moa ty, feno bara rehefa faraparan'ny volana. Rehefa faraparana ny volana dia manomana fetifety daholo ndao mba hiaraka anao an'izao, hiaraka anao andry, ao ny toka, ao ny sigara, ao ny fahalotona rehetra. Satria nahoana? Tsy mahita an'i Jesosy. Io resaka sigara sy toka io ke analan'ny olona izay vesatra ao anatiny, analan'ny olona izay amoaminy, analan'ny olona izay mampalahelo azy. Fa tsy afaka amin'izany io. Tsy afaka amin'izany io. Dia tena hoe ratsy izao fiainana izao. Ratsy izao fiainana izao. Ary zay mahatonga Solomona ny teny hoe vanité de vanité, tout est vanité et poursuite du vent. Zava-poana dia zava-poana. Zava-poana tokoa ny zavatra rehetra. Zava-poana sy misambodrivotra. Tsy alao ve ho manina ny mandrakizay raha lasaina bavy. Tsy alao ve ho manina ny mandrakizay hoe aiza ho aiza moa misy aty Jesosy. Marina fa miaina eto sika eto tany, samy manana fikasantsika, samy manana ny eritreretintsika. Fa alohan'izay rehetrarehetra eritreretinao zay ve ianao ve vonona raha tonga Jesosy. Say tena mbola variana ny anatra, tena ohatra mbola variana nanao asa fanompona ahy. Fa be da be koa nge variana manao asa fanompona fa tsy eo amin'i Jesosy. Tena variana mbola nanao ny asa fitadiavana ahy, variana nanao zao aza variana raha lasaina bavy, aza ho diso zavatra ray loha ianao. Fa atao vonona ny amin'ny fiainana mandrakizay ianao, atao vonona ny amin'ny fiverenan'i Jesosy ianao, atao manana fo tena matahotra an'Andriamanitra ianao, atao manana fo matahotra an'Andriamanitra ianao, manana fo endry ianao. Fa za miteny aminao fa alina zao fotoana zao. Andao raisika indray Mattio 5:10. Mattio 5:10. Mattio 5:10. Ary ny fariseo sy ny sadoseo nankeo aminy dia nankafanahy azy ka nangataka azy haneho famantarana aminy avy any an-danitra. Ary izy namalika nanao taminy hoe noho ny hariva dia hoy ianareo ho tsara ny andro, fa mena ny lanitra. Ary noho ny maraina dia hoy ianareo ho ratsy ny andro, fa mena sy manjombona ny lanitra. Fantatrareo ny hamantatra ny tarehiny lanitra, fa ny famantarana ny fotoana dia tsy hainareo. Izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana, nefa tsy misy famantarana omena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny Jona ihany. Ary nandao azy Jesosy ka lasa. Tia nalazaina antsika dia zao, Jesosy dia miteny mihitsy eto hoe ain'ny fariseo sy ny sadoseo mamantatra ny météo, fa ny météo any lanitra tsy hainy mamantatra azy. Ny fariseo sy ny sadoseo nefa no nitahiry ny Torah, nitahiry ny tenin'Andriamanitra tamin'izany. Fa ny faminaniana sy ny zavatra lazain'ny tenin'Andriamanitra ato dia tsy fantany. Ary zay ny lazain'i Jesosy Kristy hoe hainareo mihitsy io toetrandro io, fa nefa ny hamantatra an'izao fotoana izao tsy hainareo. Firy ny fiangonana mahalala an'izao fotoana iainantsika izao. Firy ny fiangonana mahafantatra hoe aiza ho aiztsika, tohin'alina moa tsika izao. Fa toa fiangonana amin'ny lalao no hitanao. Fiangonana amin'ny lalao no hitanao. Fiangonana be atsikana no hitanao. Fiangonana tsy miandry an'izany Jesosy zany intsony no hitanao. Marina sa diso. Tsy miandry an'izany Jesosy zany intsony. Fa fiangonana ohatran'ny very le fahitana, very le vinany amin'ny lanitra, very hoe Jesosy hiveriny zany. Firy isanjato amin'ny pastera no mitory hoe hiveriny Jesosy fa miomany ianao. Ny akamaroan'ny pastera raha tsona mety mbola hisalasala hoe hiveriny zany tokoa ve Jesosy? Misy izany fiverenan'i Jesosy zany tokoa ve?
tsy ampifanarahana amin'ny tenin'Andriamanitra tsony ny fiainam-pino fa ny fiainam-pino no atao ny tenin'Andriamanitra no atao anaraka ny fiainam-pino. Zany zavatra misy any États-Unis any manao marketing. Dia ahoana ny atao marketing? Ohatrany tsy hitahita am-piangonana daholo ny olona. Dia rehefa tsy hitahita am-piangonana daholo ny olona dia zao no atao. Alao misy tena manao descente sur terrain mihitsy dia manontany inona no mahatonga anareo tsy tonga am-piangonana. Dia antanina ny sasany le am-piangonana tsisy le hira ohatrany monotone be nefa ny roka sy rap ny tianay. Dia soratana zany le note roka sy rap ny tianareo. Alao fa sitsika roka sy rap ao zany mba hiverenanareo any am-piangonana. Atonina indray ahoana? Inona no mahatonga anareo tsy tonga am-piangonana? Tena alao am-piangonana ohatrany motina be daholo ny fiakanjo. Ohatrany manao zipo sy makanjo lava daholo. Fa inona no mety anareo? Ny ay zao na mini zipo ary zao zay mahafinaritra anay. Ny akanjo maivamaivana ny tianay, ny andro mafana. Ny akanjo moulin ny tianay, zay ny tianareo. Ao ary fa zay no atao dia tongava any am-piangonana. Inona no antanina? Ny olombelona no antanina inona ny tiany. Ary ny tenin'Andriamanitra avy eo no amboarina hitovy amin'iny tiany olombelona iny. Zava-doza zany raha lasa anabavy. Tsy zany no tokony ho izy. Fa Andriamanitra no antanina inona ny tianao. Inona no eritreretinao. Inona ny zavatra tianao ataoko. Iza no mangetaheta anao ny sitrapon'Andriamanitra. Iza no mitady mafy hoe te hiavana amin'Andriamanitra ary anao ny sitrapony. Fa ny fiangonana miodina amin'Andriamanitra. Miodina amin'Andriamanitra. Zava-poana ny toriana. Tsy mitory ny fahazakan'Andriamanitra, tsy mitory ny fiverenan'i Jesosy, tsy mitory ny fahamasinana, tsy mitory ny hanovan'ny olona ny toe-pony. Fa ny fotakomanao fa ny ety ivelany no amboamboarina. Raha lasaina bavy aza takotakomana ny fo avy aloha operen'i Jesosy ny fonao. Tsika tsy maiky amin'izay miseho ety ivelany zany. Tsy mamaiky izany. Tsika tsy maiky amin'izay endrika ety ivelany. Fa ny tena mamaiky ny ao am-po aloha. Ny ao am-po aloha. Mampianaranay anisan'ny andronay mba hanananay fo endry. Ny olona nge tsy te hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Satria nahoana? Le zao tontolo zao koa misitona be. Misy fanahy roa miady eto tany. Fanahy masina sy ny fanahy fahaverezana. Fanahy Satana. Ary Satana zany tsy mipetrapetraka. Ahoana izy hoe mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay ho arapany. Ary rehefa nanontanian'Andriamanitra izy, avitaiza ianao izy. Dia inona no navalina Satana? Avy nandehandeha tany aho izy. Avy nandehandeha tany aho. Mandehandeha foana io, miasa foana io, tsy mipetraka mihitsy io. Ary mamorona zavatra be da be mihitsy izy eto tany mba havariana anao eto. Fa ianao mila miomana any amin'ny mandrakizay ianao. Mila miomana any amin'ny mandrakizay ianao. Tsy ho variana amin'ity eto tany ity. Tsy ho variana amin'ny fanorenana. Tsy ho variana amin'ny asa. Tsy ho variana amin'izay zavatra mety mahafinaritra eto tany. Eny mahafinaritra daholo zany. Fa aza atao izany mahasarika anao. Aza atao izany mamatotra anao. Aza atao izany mahataraiky anao eto. Aza atao izany mahataraiky anao eto. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny rehefa Paoly rehefa niteny dia izy hoe ankehitriny famonjenantsika dia akaiky toy ny tamintsika voanino. Ary zao efa andro ny fahamaizina, andro alina. Mifoazy ianao. Mifoazy ianao izay matory. Ary indrao araka ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao. Mandraisa fanapahan-kevitra. Aza manota. Aza manota. Aza manota. Aza mini manota. Rehefa tsy ankasitrahan'Andriamanitra dia elao. Fa ny fahafatesana no tambon'ny ota. Halleloja. Fahafatesana no tambon'ny ota. Ary ny fanahy manota no faty. Masina ny takian'Andriamanitra. Ny toe-po masina ny takian'Andriamanitra. Sambatra ny manana fo madio fa izy no ahitan'Andriamanitra. Sambatra ny manana fo madio fa izy no ahitan'Andriamanitra. Mampianaranay anisan'ny andronay mba hanananay fo endry. Manahoana ny toe-poko Jesosy. Zay mahatonga Davida miteny amin'ny Salamo 8:30 hoe dinio Andriamanitra, dinio ahako. Fantaro ny foko. Izaho toetra ahako, fantaro ny eritreritro. Ary izaho raha misy anana mampanory atao anatiko
dia tario amin'ny lalana mandrakizay ahako. Za ny vavaka atao. Za ny vavaka atao. Dinio ao Andriamanitra ary fantaro ny foko izaho toetra, fantaro ny eritreritro izaho raha misy lalana mampahory ato-poko dia tario amin'ny lalana mandrakizay ahako. Tiana tenena amintsika dia zao, aoka ianao vonona fosiny eo an-tratren'i Jesosy hoe tia Jesosy dia amboary ahako. Manaiky amboarin' Jesosy ve ianao? Manaiky hotefen'i Jesosy ve ianao? Manaiky volavolain' Jesosy ve ianao? Manaiky ho amboarin' Jesosy ve ianao ho fonenany? Fa hoy Jesosy masy amin'ny Petera, raha tsy manaiky ho dioviko ianao izy dia tsy manana anjara amiko. Satria rehefa andeha alohan'ny ialan'i Jesosy teto tany dia nanasa tongotry ny mpianatra izy. Dia Petera tsy nanaiky. Sanatria aminao izy. Raha ianao nanao an'izao, fa tsy ho ataonao an'izao fa nyteny mihitsy Jesosy hoe ianao raha tsy manaiky ho dioviko, tsy manana anjara amiko. Raha tsy manaiky ho dioviko ianao, tsy manana anjara amiko. Raha tsy manaiky ho diovin' Jesosy ianao, tsy manana anjara. Raha tsy manaiky ho volavolain' Jesosy ianao, tsy manana anjara. Raha tsy manaiky ho sasan'ny rano Jesosy ianao, tsy manana anjara ao amin'i Jesosy. Halleloja. Halleloja. Mazava amintsika ve zany teny zany? Inona ny tokony atao? Za miteny aminao fa tonga dia miteny aminao Jesosy io rehefa ianao nitokana ka hiteny amin'i Jesosy zay, hipetraka eo anoloan'i Jesosy hoe inona ny tokony ataoko Jesosy, inona mety tsy mety tokony ataoko Jesosy, dia za miteny aminao fa mamaly anao Jesosy. Za miteny aminao fa mamaly anao Jesosy. Mipetraka rery ao an-tranonao ao ianao, na mandeha rery eny an-dalana ianao, na mandohalika ianao, misy feo mibitsika ao anatinao ao. Ty esory, ty elao, ty azerahana tsony. Reto esory, reto toakanjo reto, reto ario any, tony DVD, tony poteo, tony CD, tony ario any, tsisy ilako an'ireo daholy. Manadio Jesosy raha lasaina bavy. Raha ohatra ianao nateraka indreo amin'i Jesosy, tsy tonga ianao dia lasa tany an-danitra. Fa rehefa nateraka indreo amin'i Jesosy ianao, misy fanadiovana ataon'i Jesosy ianao mandra-patongany eny amin'ny raon'ny lanitra. Fa aza miziriziry manamafy sofiny hoe tsy niteny tamiko izy. Miteny io. Fa indraindray angamba be loatra le feo afo henonao dia tsy henonao tsony ny lanitra miteny aminao. Tsy henonao tsony Jesosy miteny aminao. Fa za tena vavolombelona zany hoe rehefa za no mipetraka izay, rehefa mandiny tena, rehefa mipetraka eo amin'i Jesosy mandeha ho azy be fotsiny, tsisy zavatra forsena. Tsisy zavatra forsena fa dia miteny ny tompo, zao, ty, ry, zao. Anjaranao manapa-kevitra avy eo hoe anaiky ianao sa tsy anaiky, ankatoa ianao tsy ankatoa. Fa za miteny fa Jesosy miteny amintsika tsirairay avy ireo, ny amin'ny zavatra tokony hireglentsika amin'ny fiainantsika, ny amin'ny zavatra tokony amboarintsika amin'ny fiainantsika, ny amin'ny zavatra tokony amboarintsika amin'ny fitondrantenantsika, ny amin'ny zavatra tokony amboarintsika ny amin'ny toe-pontsika, miteny amintsika Jesosy. Tsisy mihitsy hoe tsy miteny zany Jesosy. Fa rehefa lazainao fa tsy miteny izay, na ianao zay mandainga, na ianao zay mody falina, na ianao zay variana mihena zavatra hafa. Fa Jesosy miteny. Misy bitsiky ny fanahy, zay le atao hoe bitsiky ny fanahy. Zay le atao hoe miteny amiko ny fanahy, fa misy an'izao hoe milaza amiko ny fanahy fa tokony ho asy, milaza amiko ny fanahy fa tokony ialako zao. Raha lasy anabavy. Apetraka amintsika tsara zany. Tsy tiany olona ny lalana fahamasinana, vitsy ny makany. Vitsy ny makany. Tsy tiany olona ny lalana makany amin'ny famonjena, vitsy ny makany. Satria nahoana? Tery any, ety any. Fa mitondra fiainana mandrakizay. Dia ny olona aleony makany amin'ilay mikodana, aleony makany amin'ilay mitondra makany amin'ny fahaverezana. Fa raha za ianao, safidiany miaraka amin'i Jesosy amin'ilay lalana tery. Misy miaraka amin'i Jesosy ihany fa any amin'ilay lalana mikodana. Tsy haiko hoe Jesosy izy zany. Fa ny any Jesosy fantatro, tery ny azy ny vavahady. Ary Jesosy fantatro, tery ny azy ny lalana. Tsy izay tiako tsony, tsy izay mahafinaritra ahy tsony, tsy izay rehetrarehetra eritreretiko intsony amin'ny maha-olombelona, fa izay rehetrarehetra eritreretin'i Jesosy, izay rehetrarehetra tiany Jesosy, izay rehetrarehetra mahafinaritra an'i Jesosy. Raha endry ianao dia mifaly ny foko izy ny tenin'Andriamanitra. Raha endry ianao dia mifaly ny foko. Zao raha lasaina bavy tena fotoana fiomanana. Mikikika mihitsy ny fanahy masiny. Aza variana amin'ny atao tany ianao. Aza variana amin'izao fiainana izao ianao. Aza variana manoty ianao.
fa ny olona zany am'izao fotoana tsy mahita jesosy tsony ny tena marina. Ny olona mankany am-piangonana tsy mahita zany jesosy famonjeny zany jesosy mame fiainana zany de tsy te ho any am-piangonana tsony izy. Ny olona tsy te hierika fivavahana zany tsony am'izao fotoana. Ny olona tsy te hiaino zany hoe resaka jesosy zany satria jesosy hafahafa ny hitany. Jesosy tia vola ny hitany. Jesosy intéressé ny hitany. Jesosy mangaro posy ny hitany. Jesosy mamitaka ny hitany. De tsy te ho antsony izy fa mba hatoroy azy le jesosy tena izy raha lasanabavy. Sa hoana? Mba hatoroy azy le jesosy hoe io jesosy io nge tsy jesosy intéressé, io jesosy io nge tsy jesosy mangaro posy, io jesosy io nge tsy jesosy mangalaboly, io jesosy io nge tsy jesosy tia kely, io jesosy io nge jesosy tsy tia zao tontolo zao hoe asehoy azy zany. Ianao no mila mampiseho an'izany am'rakitra tsara ao am-ponao, am'rakitra tsara ao am-ponao, amin'ny fahalefahana, amin'ny fandeferana, amin'ny fahatsoram-po, amin'ny fitiavana, amin'ny fangorahana, amin'ny famelan-keloka, amin'ny fankahalana, fahotana. Asehoy zany. Mangetaeta ny olona raha lasainabavy, mangetaeta izy fa rantsy izy nomena azy de tsy te hisotro izy. Tanao hoe zazakely rehefa omena sakafo zay ka nona, de hitanao mihitsy izy hoe nona. Fa misy fotoana ianao mame sakafo iny am'izay ianao fa anome mihodina be izy, tsy rarahiny mihitsy le izy satria nahoana tsy mety am'le sakafo, tsy tiany le sakafo omena fa nona ary izy. Be da be nona famarinana, be da be nona tenin'Andriamanitra, be da be nona le tena Jesosy Kristy, fa Jesosy hafahafa nomena azy de alerzika fivavahana izy, alerzika fiangonana izy, alerzika zany Jesosy zany izy. Mila miova zany raha lasainabavy mandrapatonga an' Jesosy. Miova aloha ny fonao, miova aloha ianao, de ianao no mitondra tena le Jesosy d'origine ao amin'ny Baiboly. Halleloja! Ianao no mitondra le Jesosy tena izy. Tamin'iny herinandro iny de niresaka tamina olona zay any a France any, de ozy izy hoe le zavatra tena misy aty ozy izy tena mifanohatra am'le zavatra toritsika sy ampianaritsika reny. Fa le fiangonana andehananay aty, mandalo fotsiny izy any, le fiangonana andehananay aty terena fotsiny olona andovola, terena fotsiny olona andovola satria misy fiangonana andeha ho ataondry zareo. De lefa hanao an'le fiangonana zareo de misy fety atao azona vola, de le fety atao mpihira zao tontolo zao nalaina manao hira, de ireo mpihira zao tontolo zao ny mihira ao de aka le anao fakanam-bola ho an'le fiangonana. De verin'ny olona fa normal zany. Any ampitan-ranomasina any de be da be ny ohatr' zany ka Madagasikara any no alainy tahaka. Ary io tsy eto Madagasikara nefa fanahy mamona mihitsy. Manao asa fanompona fa mifangaroaro am'izao tontolo zao. Ianao raha zanak'Andriamanitra, raha tena zanak'Andriamanitra, tsy miaroaro am'izao tontolo zao ianao. Tsy vita an'izay ozy izy, fa zareo dekona, zareo tompona andraikitra ao am-piangonana, fa hitanao fa mifoka sigara, misotro labiera, misotro whisky ao am-piangonana. Rehefa misy ohatran'ny trano kely, trano fisaina zay, ohatran'ny normal, ohatran'ny rano fisotrotsotra aminy, ohatran'ny viva aminy le labiera sy ny whisky. Mifoka. Aiza ao am-piangonana ve? Ao am-piangonana ve no ahitanao an'izany? Feno faharatsiana zao, feno faharatsiana zao. Zany ny zavatra misy. Tsy hita intsony le fijoroan'ny zanak'Andriamanitra, tsy hita intsony le fijoroan'ny fiangonana, tsy hita intsony le fo endry matahotra an'Andriamanitra. Raha lasainabavy apetraka amintsika ny tenin'Andriamanitra, fa zany ny endriky ny fiangonana am'izao fotoana. Zany ny endriky ny fiangonana am'izao fotoana. De raha vao mijoro anao, zay mihitsy zavatra nyteneniny tamo, vao miteny kely fotsiny vao kely fotsiny ara ny teneniko ozy, efa tsy mazaka ry zareo. Vao zavatra kely fotsiny teneniko de efa tezitra sy tsy ho faly izy. De ozy taminy io nge tsy maintsy lazainao fahamarinana na faly izy na tsy faly. Ataony olona ahoana ny azo famonjena raha tsy miteny ianao, raha tsy mijoro ianao. Halleloja! Toy inon'alina zao, toy inon'alina moa zao. Ny toe-ponao mamaritra ny miseho ety ivelany. Ny toe-ponao no hita ety ivelany. Ny toe-ponao manahoana ny fonao. Halleloja! Toe-po tia vola ve? Raha lasainabavy raha zanak'Andriamanitra tsy tia vola zany tsony. Tsy andevo vola, tsy andevo ny taratasy iny, tsy andevo ny taratasy iny, mamona iny, fanahy mamona iny, tsy eo amin'ny zanak'Andriamanitra,
tsy ao amin'ny zanak'Andriamanitra zany fa na mamona. Tamin'ny herinandro iny koa dia nisy resaka tamiko. Ozy izy hoe tena mandreraka be ilay fiangonana misy anay ozy. Fa mamona ny ao. Vola foana ny lazainao. Vola foana ny torianao. Ary atao mihitsy hijanonanao mandritra ilay alahady ray manontolo. Dia hovavainy ilay thème ny amin'ny enina hafa ny thème. Dia tsy haiko amin'ny valo hafa indray ny thème. Lohahevitra zany. Lohahevitra amin'ny enina hafa, lohahevitra amin'ny valo hafa, lohahevitra amin'ny hariva hafa. Dia mba hitazomany ianao, matahotika ianao raha tsy tonga amin'ilay lohahevitra amin'ny sivy rehefa avy eo. Tonga indray ianao amin'ny sivy, matahotika ianao raha tsy tonga amin'ilay lohahevitra amin'ny hariva. Fa mamoana ozy izy ny dedaviny ao, aka volany ataony ao. Zany zava-misy raha lasa anabavy. Atao hoe hangoronam-bola. Tsy vao zao ny teny an'izany fa tenenina amintsika foana. Fa raha zanak'Andriamanitra ianao, tsy ao anatinao zany fitiavam-bola zany. Fa io ny fototry ny rasy rehetra. Zay, fototry ny rasy rehetra io. Nomenanao io ampiasainao fa ny fonao tsy any amin'io. Halleloja. Nomenanao io atao zay misy zavatra ilaina fa ny fonao tsy any amin'io. Disonay no lazaina raha hoe tsy vola dia ario any. Sekta indray zany. Fa ny fonao tsy any. Halleloja. Mampianaranay anisany andronay. Fa tsy hoe mampianaranay hitady vola. Mampianaranay hanao business. Mampianaranay mba tena hanao fitadiavana. Mampianaranay mba tena avita tsara manao afera. Tsia, mampianaranay anisany andronay. Zany ny zavatra ianarana. Mahay manisany andronao ve ianao? Mahafantatra ve ianao aiza ho aiza Jesosy? Mahafantatra ve aiza ho aiza ny toe-ponao? Fa zany dia tavoatompo amintsika tsirairay avy. Aza vazivazy fahotana. Aza vazivazy fahotana. Aza mankasitraka hota ao am-po. Ozy Davida raha mankasitraka hota ao am-po koa tsy mihaino ny tompo. Halleloja. Raha mankasitraka hota atao am-po koa dia tsy mihaino ny tompo. Manahoana ny fonao? Manahoana ny fonao? Manahoana ny fonao? Fa io fonao io, miankina amin'ny fonao io ny atananao na tsy atananao. Miankina amin'ny fonao io no ampakarana anao eny amin'ny raon'ny lanitra na tsy ampakarana anao. Aveloha njakan'i Jesosy ny fo. Aveloha njakan'i Jesosy ny fo. Alao diovin' Jesosy ny fo. Alao amboarin' Jesosy ny fo. Lasa fo feno fitiavana. Lasa fo mahay mamela heloka. Lasa fo mahay miantra. Lasa fo mankahala fahotana. Ary te hitodika amin'i Jesosy fotsiny. Zao tontolo zao tanora modika anao. Ianao mandroso memiditra amin'ny fahatanorano io. Ianao me tanora memiditra amin'ny fahatanorano io. Tandremo. Fa ny devoly mitady anao hisambotra anao samy belona. Aza manaraka ny fanao zao tontolo zao ianao. Zay tian'Andriamanitra atao. Zay ara-baiboly atao. Fa aza manaraka ny lamodiny zao tontolo zao. Aza manaraka ny fahajejojejony zao tontolo zao. Raha miditra amin'ny fahatanorano ianao. Ao anatin'ny fahatanorano ianao. Aza jejojejo tahaka an'izao tontolo zao. Halleloja. Aoka tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy any amin'ny Peterany hoe aoka ianareo ozy izy mba ho toe-panahy malemy sady miadana. Aoka ianareo mba maotinana. Zaro amin'ny lalana tokony alehany ankizy. Rehefa lehibe izy manino tsy ova amin'izany intsony. Tsy ova amin'izany intsony. Rehefa manomboka mbola kely ny zanakao, tezainao amin'ny fahamaotinana. Tsy ho tezainao amin'ny fahajejojejona sy ny filàny zao tontolo zao sy ny fomba zao tontolo zao. Rehefa tonga ny amin'ny lehibe sy ny fahatanorana tsy manao an'izany intsony izy. Fa tsy hita intsony Jesosy amin'izao fotoana. Satria jejojejo ny fiangonana. Jejojejo ny fiangonana misehoseho ety ivelany. Ary manaraka ny fanao zao tontolo zao. Ny fiangonana dia davin' Jesosy. Fiangonana amin'ny fahamaotinana. Fiangonana tsy ao anatin'ny fijejojejona. Tsy ao anatin'ny fitiavana zao tontolo zao. Tsy ao anatin'ny fitiavana rehaka zao tontolo zao. Fa fiangonana motina. Halleloja. Alao lazain'ny olona ianao hoe landaty tsy maninona. Alao lazain'ny olona ianao hoe masera tsy maninona. Alao lazain'ny olona ianao hoe tsy maharaka lamaody tsy maninona. Fa zay ny idiranao ny fanjakan'ny lanitra.
Haleloia. Tsy mampaninona mihitsy zany, tenenao zany ny zanakao. Raha toa ka tady anaranaraka ny fanao zao tontolo zao, raha toa ka tady ao fijejojejoana sy te anaranaraka alina modimody rehetrarehetra avoaka n'izao tontolo zao ty, tsy zany ianao. Omano ny fianakavianao hiditra amin'ny fanjakany lanitra. Aza vela zao tontolo zao namolavola ny zanakao, aza vela ny any am-pianarana ao namolavola ny zanakao, aza vela ny internet sy ny Facebook namolavola ny zanakao. Fa amotika ny zanakao zany, hitondra ny zanakao any amin'ny fahaverezany zany. Fa ianao ray aman-dreny zay manana zanaka kely, zay manana zanaka tanora, tezao araka ny tenin'Andriamanitra, iaina amin'ny fahamaotana, iaina amin'ny fahamasinana, iaina amin'ny endrika motiny ety ivelany. Fa tsy ianao ny adalana zao tontolo zao, tsy ianao ny fisesehoana zao tontolo zao, tsy ianao ny fahavetavetana sy ny fahatafotohina n'izao tontolo zao. Raha lasa anabavy entitra ny tenin'Andriamanitra, mila fiangonana masiny Jesosy, mila fiangonana madio Jesosy, mila fiangonana mankaala fahotana Jesosy. Ianao zany aza mandefitra amin'ny fahotana, aza manaraka ny fanao zao tontolo zao, aza mandefitra amin'ny zanaka hoe zany ny ataony any am-pianarana dia mba manao an'izany koa izy, zany ny ataony eo manodidina dia mba manao koa izy. Tsy ny manodidina no mitondra anao, tsy ny manodidina ny manavitra anao, tsy ny manodidina ny mato anao teo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy ny mato anao teo amin'ny hazo fijaliana. Azay tiany Jesosy ny tokony ataonao. Haleloia. Entitra ny tenin'Andriamanitra, entitra ny tenin'Andriamanitra. Haleloia. Mila fiangonana miafina, fiangonana motina, fiangonana tsotra, fiangonana tsy manaraka ny fanao zao tontolo zao, fiangonana tsy ao anatin'ny fisehosehoana ety ivelany. Rehefa miteny fiangonana aza mieritreritra trano be sy anarana ianao no tiana lazaina amin'izany fiangonana zany. Na tanora ianao eto, na zazakely ianao eto, na lehibe ianao eto, na ray aman-dreny ianao, na izy ianao eto, ianao le fiangonana zay. Haleloia. 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 Raha miteny an'izy hoe nareo nanao ohatr'izany taloha ve dia zay tsy mba hanao? Nenay rehefa adalana nanenenana hoe, nenay rehefa fahadalana nanenenana hoe fa raha fahatatray hoe zany Jesosy tsy nataonay nataonay teo aloha. Haleloia. Tsy azo ampitahana hoe fa nareo anatin'ny fahalalana, nareo anatin'ny fahazavana. Zay nge jamba tamin'izany, zay nge tena tao anatin'ny fahalotona, fa ianareo misaoran'i Jesosy nazavain'ny tompo ianareo. Haleloia. Haleloia. Mila olona masina Jesosy raha lasaina bavy. Mila olona masina Jesosy raha lasaina bavy. Foazo ny ao amin'ny ankohonanao, foazo ny ao amin'ny ankohonanao. Aoka ianao modely ny amin'ny ankohonanao, fa hiara-hiakatra amin'ny Jesosy eny amin'irao ny lanitra. Ny fianakaviana ny hiara-niakatra tamin'i Jesosy eny amin'irao ny lanitra, zany ny fianakaviana vitany misioany. Niara-niakatra tafiditra tao amin'ny samy fiara Noa valo mianaka, niaraka tafavoaka tao amin'ny Sodoma sy Gomora, dia Lota sy ny vady aman-janany. Fa ny vady moa nierika avy eo dia mivadika vaingatsira. Ny ankohonana mila miakatra miaraka amin'ny Jesosy. Zay ray aman-dreny rehetrarehetra eto, tompona andraikitra ianao amin'ny ankohonanao, tompona andraikitra ianao amin'ny ankohonanao. Mila hoentinao miaraka aminao, miaraka makany amin'ny Jesosy ireo, fa tsy ianao rery ny lasany. Haleloia. Zay manaraka an'izao toriteny zao, amin'izay fijery fahita lavitra, tsy resaka ianao manao toriteny ny zava-dehibe. Ianao pastera fa nefa ny zanakao anatin'ny fijangajangana. Ianao pastera nefa ny zanakao miazakazaka makany amin'izao tontolo zao. Azanono ny fitoriteny aloha, azanono ny ministera aloha. Ny ankohonanao atao zay idirany amin'ny fanjakany lanitra. Haleloia. Ny ankohonanao atao zay tonga azy eo anatrehan'i Jesosy. Fa ny akamaroan'ny pastera variana mitory, variana manao asan'Andriamanitra, variana manao mission, variana mandeha risy aroa. Mivady aman-janany tsy hitantsony fa mijaly, vady aman-danany tsy hitantsony fa ao anatin'ny fijangajangana, vady aman-danany tsy hitantsony fa lasany amin'izao tontolo zao. Ny fiangonana dia ny trano ao amin'ny ankohonanao, ny tokantranonao, ny ankohonanao, ny fiangonana voalohany. Mila imasoanao io. Haleloia. Mila imasoanao io, fa hoadin'Andriamanitra ianao amin'ny vadinao, hoadin'Andriamanitra ianao amin'ny zanakao, hoadin'Andriamanitra ianao amin'ny reny rehetrarehetra ireny. Aoka hanana fohendry, aoka hanana fohendry, aoka piomana ny zanakao, ny vadinao ho amin'izany fampiakarana zany ianao. Haleloia. Apetraky ny tompo amintsika izany teny zany. Tsy vazivazy zany, tsy vazivazy zany, tsy resaka fotsiny zany. Haleloia. Jesosy masina, Jesosy. Jesosy masina, Jesosy. Averiko ihany, averiko foana raha mbola eto ihany, raha mbola mitory eto. Tandremo iresaka télé io, tandremo iresaka télé io, mandeha maraintsy hariva ao an-trano ao. Fa ny akamarony ao amin'ny télé io dia volo mampiasa an'io sy mamoaka zavatra rehetrarehetra miseho eo.
ary misy zavatra mifafy makany amin'ny zanakao sy any amin'ny zavatra jerenao any mahatonga anao ao amin'ny tsy fahamasinana raha lasy anabavy sakano ny ratsy tsy hiditra ao amin'ny tokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Sakano ny ratsy tsy hiditra ao amin'ny tokantranonao rehefa tsy mahasoa, rehefa tsy mampandroso, tapao amin'ny anaran'i Jesosy. Haleloia. Rehefa andoto ny fonao, iodony amin'ny anaran'i Jesosy. Haleloia. Asio fiambenana ny fonao, asio fiambenana ny masonao, asio fiambenana ny sofinao. Fa maika itsika hiara-hiakatra amin'ny Jesosy. Ary rehefa hiara-hiakatra amin'ny Jesosy, olona masina raha lasaina bavy, olona masina, pratika izany resahana amintsika izany, pratika izany resahana amintsika izany. Haleloia. Ialao ny fisakaizana tsy mety, ialao ny fisakaizana tsy mety, ialao ny fisakaizana tsy mety rahalahy, ialao ny fisakaizana tsy mety ranabavy. Rehefa olona tsy an Jesosy aza iarahanao. Haleloia. Rehefa olona tsy an Jesosy aza iarahanao raha hoe ty eritreretinao hovadinao, tonga dia teneniko ny any marina fa tsy mety ranomasina hiaraka amin'ny tsy masina. Inona ny rahan'ny mino sy ny tsy mino, inona ny rahan'ny maizina sy ny mazava, inona ny rahan'ny Kristy sy Beliala, inona ny rahan'ny zanak'Andriamanitra amin'izao tontolo izao, rahalahy sy anabavy. Eto ianao mandre an'izany, ho famonjenanao izany. Aza mikambana amin'ny zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra, resaka fitiavana ny resahako eto an'ny tanora lahy sy vavy. Raha nomana ianao andeha amin'ny fanambadiana, olona manana an Jesosy ny mila irahanao. Rehefa tsy manana an Jesosy ajanony. Haleloia. Rehefa tsy manana an Jesosy ajanony, tsy masina zany. Ary rehefa miaraka tsy hoe hiarakaraka po na andrakandramana fotsiny, tsia. Olona matotra, olona sérieux, misy tanjona, misy vina iarahana. Dia ny anao ny sitrapon'Andriamanitra. Mahita tanora maro eto, mahita zatovo maro eto, raha manana an Jesosy ianao, tonga dia tsotra ny any zavatra lazaiko. Olona manana an Jesosy tena nateraka indray, olona tia fahamasinana, olona makala an'izao tontolo izao, olona tsy tia izao tontolo izao, tokony iarahanao fa hamotika anao hitondrana any fahaverezana. Raha toka olona tsy manana an Jesosy ny iarahanao, raha toka olona tsy manana vinany amin'izany fiverenan'i Jesosy zany, tsy manana vinany amin'ny tahotra an'Andriamanitra, tsy manana vinany amin'izany hoe fahamasinana zany ny iarahanao, tonga ny fahampitehanao raha mbola mizirisiry amin'izany ianao. Apetraka amintsika eto izany tenin'Andriamanitra zany, fa Andriamanitra masina. Napotika an'io Israely io dia noho i Solomona nanambady hafa firenena. Ary zay mahatonga ny gera sy tsy filaminana trambo zao. Satria Andriamanitra efa niteny, aza manambady hafa firenena ianareo. Rehefa Hebreo nareo, Hebreo ihany no tokony vadinareo. Aza manambady hafa firenena. Mbola niziry Solomona ary nanambady hafa firenena. Ireo vady ireo no nisarika azy nandeha nijangajanga, nisarika azy nandeha niankohoka tamin'ny sampy ary tsy nanaja n'Andriamanitra intsony. Raha lasainabavy ny heviny zany ara-panahy dia izao, ny olona manana an Jesosy dia tokony olona manana an Jesosy ny miaraka aminy. Ny Hebreo dia Hebreo ihany ny miaraka aminy. Ny zanak'Andriamanitra dia ny zanak'Andriamanitra ny miaraka aminy. Ny olona masina dia ny olona masina ny miaraka aminy. Haleloia. Mazava aminao ve zany tenin'Andriamanitra zany? Zany ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Azo ahodina, tsy azo aolana, tsy azo amboamboarina. Haleloia. Entitra ny tenin'Andriamanitra satria potika ny tanora amin'izao fotoana. Potika ny tanora amin'izao fotoana noho ny filaninofo, noho ny fijangajangana, noho ny fankasitrahana, fahotana. Potika ny tanora. Fa androany Jesosy te haka tanora vaovao, te haka tanora madio, te haka tanora modely, te haka tanora modely. Androany Jesosy mandraisan'i Jesosy ianao, mandraisa fanapahan-kevitra ianao, iaina araka ny tenin'Andriamanitra. Ny hahafahanao manatanteraka an'izany rehetrarehetra zany tsy ny herinao zany, fa rehefa Jesosy miditra ao anatinao, babon'i Jesosy ianao. Babon'i Jesosy ianao. Za tsy mametraka lalàna aminao, raha lalàna apetrako aminao zany reraka tsika, visantsika. Fa ny zavatra apetrako aminao, fifandraisanao amin'ny Jesosy, fifandraisanao amin'ny Jesosy. Fa rehefa Jesosy miditra ao anatinao, miova ho azy ianao. Rehefa Jesosy no mibahana ao am-ponao, Jesosy mibahana ao an-tsainao, miova ho azy ianao. Haleloia. Miova ho azy ianao. Hovain Jesosy ny fomba fijerinao, hovain Jesosy ny fomba fisainanao, hovain Jesosy ny olona alehanao, hovain Jesosy ny toerana andehananao, hovain Jesosy ny zavatra jeren'ny masonao. Rehefa Jesosy ny manjaka ao am-ponao, ampy zay raha lasaina-bavy. Raha te hiditra ny fanjakany lany, aza ataoko vazivazy io, taovy Jesosy manjaka ao. Tsy resaka lahady io, tsy resaka sabotsy io, fa Jesosy manjaka ao anatiny izy.
jesosy manapaka ao anatiny tsy teantaingy zantsony ianao rehefa ao jesosy tsy amboariny ety ivelana io fa ianao mihitsy ny ao anaty tsy te andainga tsy te hijangajangy zantsony ianao rehefa jesosy ny ao anaty tsy amboariny ety ivelana io hoe hitany ranony hitan'zao tsy zany jesosy ao anatinao lasa alanao fahotana ozy jesosy hoe omeko rano vaovao nareo omeko fo vaovao nareo omeko fanahy vaovao nareo mifanahiko nataoko ao anatinareo mety hiteny mantsy ianao ahoana ny impossible an'izany jesosy manao opération androany halleloia jesosy manao opération androany hotsaronao ny fahotanao taloha izy dia hoy izy jesosy hoe horikoriko an'ireny ianao horikoriko an'ireny ianao horikoriko an'ireny ianao zany fanovana ataon' jesosy izany no fanovana ataon' jesosy miditra ao anatinao halanao zay tsy tiany jesosy halanao fotsiny zay tsy tiany jesosy tsy terena ianao anao ny sitrapony tsy mavesatra aminao ny anao ny sitrapony satria jesosy nefa ao anatinao dia io no mitondra anao raha te hanota ianao tsy afaka manota ntsony ianao fa efa jesosy no mibahana raha te hiteniteny foana ianao tsy afaka miteniteny foana ntsony ianao fa efa jesosy ny ao anatinao lasa miteniteny fitahina ianao lasa miteniteny tsodrano ianao lasa miteny fitiavana ho an'ny olona ianao rehefa jesosy ny ao am-ponao mangetahita an'izany ve ianao mangetahita an'izany ve ianao anana fo endry zany rehetrarehetra nresahana rehetrarehetra teo zany rehefa feheziny fo endry zany jesosy nefa le fahendrena izany te hiala amin'ny fahotana androany hoe tena oka rahanga zay ty fahotany ty fa tena hoe araka amin'i jesosy fotsiny aby ny fanapahan-kevitra ao ny andrasan'i jesosy miditra ao anatinao izy na efa nanolo tena ho an' jesosy ianao na efa vita batisa ianao anefa hitanao hoe tena ohatrany sangisangy tamin'ny fahotana zany ary mbola misy fahotana ataoko raha tapa-kevitra ianao androany hiala amin'ny fahotana tena hoe androsy araka amin'i jesosy mitsangana ianao ny ampitoerana eny tsangana ianao ry tanora tsangana ianao fa hivavaka ho anao aho raha tapa-kevitra ianao tsy manery ianao ahako ary aza mijery ny akavanana sy ny akavianao fa ny mandrakizay ianao eritreretina ny aminao sy jesosy eritreretina ny irisonao fanjakany lanitra eritreretina tapao ny hevitrao hiala amin'ny fahotana tapao ny hevitrao hiala amin'ny fahotana ary azy iverenana intsony fa ampy zay manana zavatra tsara be ao anao jesosy za miteny aminao ataonao fatiantoka ny eto amin'izao tontolo zao lazay ny olona fa perty ianao lazay ny olona fa adaladala ianao lazay ny olona fa tsy manan-tsaina ianao fa jesosy tianao jesosy tianao ary jesosy mifidy ianao hanovanao jesosy halleloia dada malaky